Faly miarabantsika rehetra amin'izao fotoana izao izay vita soan'ny cyclone tsika. Lasa moa izy iny izay kanefa ny takaitrana velany dia be dia be tokoa. Maro ireo traboina ka dia maneho ny fampaherezana sy firarian-tsoantsika rehetra izay traboina amin'izao fotoana izao, ary mirary fiononana feno ihany koa an'ireo izay namoy havana sy very havana tamin'iny voka-dratsan'ny cyclone iny. Maro ny zavatra simba, maro ny zavatra potika, fa indrindra ho antsika tantsaha dia mbola makahery antsika ihany koa, satria ny fanantenana be dia be hoe mba tsara ny andro kanefa dia simba tao anatin'ny raim-pimaso ny ezaka rehetra izay nataontsika tantsaha, dia mitondra ny teny fankaherezana sy firarian-tsoa antsika rehetra ny tenanay avy atao amin'ny fikambanana Farm. Maro ihany koa ireo namana izay mpikambana atao amin'ny Farm no anisan'ireo traboina ary anisan'ireo very fananana, very ny potika ny fambolena izay mba niateherana hiainana amin'ny taona ho avy, dia mankahery anareo rehetra. Izay moa dia hiezaka hatrany hitady izay vahaolana hoe ahoana ny ifanohanana sy fanomezan-tanana amin'izao voina manjoanareo mpikambana izao. Dia ny teny mba ataoko antsoavo ho antsika rehetra malagasy sy ny fiarahamonina ka tsy traboina na tsy tratran'ny loza izay misy teto amin'ny firenena, mba hanao tolo-tanana, mba anao izay voatsirambin'ny tanantsika, satria mafy tokoa no mahazo azy ireo. Potika ny trano fonenana, potika ny fananana kely, tsisy antenaina intsony, ka dia manantena ny fifanohana tanana avy amintsika malagasy rehetra tsy vaky volo. Fantatro fa mahay mirahina tokoa tsika ary mifamonjy amin'ny zavatra toy izao, satria izay mihitsy ny kolontsaintsika ka ny voninkazo mahatratra. Mitodika manokana amin'ny mpitondra ihany koa moa, tanjon'ny filoham-pirenena moa amin'izao ny hoe fahavitantena ara-tsakafo. Amin'izao fotoana izao nefa dia hita fa voamafy tokoa ny mpamokatra, satria ny zavatra rehetra izay niezahana tao anatin'izay 3 volana, izany hoe hatramin'ny oktobra ka hatramin'izao izay, dia potika tao anatin'ny raim-pimaso, ko dia manantena ny fanampiana sy ny fanohanana avy aminareo mpitondra mba hijery manokana ny tantsaha, indrindra ny vehivavy tantsaha, dia manantena amin'izay fifanohana tanana avy amintsika rehetra izay, satria ny voninkazo tokoa no mahatratra. Dia misaotra betsaka antsika rehetra ary mbola mamerina ny fankaherezana hatrany mba tsy ho kivy amin'ny fiainantsika, fa hiezaka hatrany hatrany hiarina mba hanao izay hatavitantsika amin'ny fiainana. Dia mirary soa indrindra tompoko.